Eny ry ava-malala ao amin'ny tompo, misaotra n'Andriamanitra lehibetsika noho ny fitiavany, noho ny famindram-pony, mbola mahatonga antsika ho tafahoana soamatsara eto amin'ity toerana ity indray. Ny afaka manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao moa dia miaraka amin'ny teran'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity tsika. Eo ihany koa ny any an-tokantrano izay manerana ny Madagasikara na ny hatrany ampitan-dranomasina. Misaotra n'Andriamanitra tsika tomboka satria nateo aza ny valana retina maro samihafa izay nandalo teto amin'ny firenena. Tafahoana soamatsara eto amin'izao toerana izao tsika, isaorantsika n'Andriamanitra zany, ary matoa zasy ianao mbola velonaina, mbola ilain'Andriamanitra ianao, misy valeurany eo anatrehan'Andriamanitra ianao, misy zavatra mbola andrasan'Andriamanitra anao. Isaorantsika ny tompo zany noho ny fitiavany sy ny famindram-pony. Andeha me voninahitra asika, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ampitomboina mandrakariva amintsika ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, lay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mbola ho toy n'izany fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izany no amakitsika hiderantsika n'Andriamanitra ny salamo fahaenina amby folo, ny salamo fahaenina amby folo, ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy ihany. Salamo fahaenina amby folo, 16, salamo fahaenina amby folo, ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ary eo aorianan'izay hiderantsika n'Andriamanitra ny rahalarana fahavalana amby folo ao amin'ny firana FPVM, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaotra an' Jehova zay manome sainao, ary na dia ny alina aza dia mananatra any foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo akavanako izy ka dia tsy angozozo aho. Izany ny falian'ny foko sy raviravon'ny fanahiko, eny nofoko aza hitoetra tsy manana ai. Amen. Ivavakisika, voninahitra ny eo anao, lay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Voninahitra ny eo anao, lay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, midera sy makalaza ary manome voninahitra anao zay Jesosy. Noho ny fitiavana sy ny famindram-po lehibe zay mbola nomenao anay tsirairay avy,
mbola nitantananao anay tsirairay avy, mbola niazonanao ny fiainanay tsirairay avy. Isaoranay manokana anao zany, fa nateo azane Jesosy ny zavatra maro samihafa ny famaofao tao anatin'ny tokantranonay, tao anatin'ny akonanay, tao anatin'ny fianakavianay, tao anatin'ny firenenay. Indrindra Jesosy, na ny loha na ny valana retina zay niaka teto amin'ny firenena manerana n'izao tontolo zao. Fany zay Jesosy, fa narovanao tao anatin'izany, ka de na de nisy arane Jesosy nandalo tao anatin'izany valana retin'izany, nandalo tao anatin'ny aloko ny fahafatesana, nandalo tao anatin'ny fangiry firina, nandalo tao anatin'ny olana sy ny ady maro samihafa. Akory ny fifalinay, fa mbola tafahoana somatsara eto amin'ity toerany ity zay, mbola tafahoana somatsara ao anatin'ny akonana, ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny tokantrano zay, amin'izao ora sy fotoana zao, miaraka mideranao, miaraka makalaza anao, miaraka manome voninahitra anao. Isaoranay anao manokana zany satria matoa zay Jesosy, mbola nomenao tombonandro, mbola ilainao zay, mbola misy asa tsy vitanay, ilanao anay ho fantarana ny ambainday ny fanjakanao. Jesosy malalo, misaotra indrindra fa fahatokisana zany menao zany ho an'ny mpanomponao, na de mpanompo tsy mahasoa azy. Isaoranay anao manokana zany Jesosy, tonga eto amin'izao toerana zao, eto amin'izao tempolinao masony zao azy any vahoakanao tsiraray avy. Eo ihany koa ny any tokantrano maro samihafa any Jesosy, na ny eto Antananarivo, na ny any ambanivohitra, na ny any ampitan-dranomasina, miaraka manondrika ny lohanay zay Jesosy, midera sy makalaza manome voninahitra anao, satria lehibe loatra zany fitiavanao zany noho ny tantananao ny fiainanay. Tsy hainay Jesosy reo ika fiderana hira maro samihafa tsy mitsahatra na minitra na ny segondra ataon'ny olo-masina sy ny andela any an-danitrany, fa ny angatana aminao kosa zay vitanay eto amin'ity toerany ity, mba nitrakasitranao Jesosy manao hoe masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahintany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Mialohany hitsangana ny ray aman-dreny hitondra ny hafatra ho fankahirezana itsika indray amin'izao fiaonana voalohany tao aorianany fihibohana zao, na ny eto am-piangonana na ny atokantrano na ny ampitan-dranomasina, dia mbola ataontsika ny hira laharana 750 ka ny 95 ihany. Vangina ny tokantrano ka menatrery ka hoditsilao ny fomba hitanangano zay tsy mba sitraka ao. Hamangy anao Jesosy isa tokantrano, hamangy anao Jesosy isam-batan'olona amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany, handinihy antsika ny fiainantsika ray manontolo manoloana zao fahavelomantsika izany ray ny 95 ihany. Fangianao ny tokantrano ka menatrery ka hoditsilao ny fomba hitanangano zay tsy mba sitraka. Eny Jesosy dia miarahaba antsika rehetra indray tratrany taona teka ho an'ny tompontsika fa velonaina sotra velonaina somatsara. Andriamanitra nanao zany, ny fitiavana anao nanaovana an'izany,
famindram-pony a no nandeha ferany tamintsika rehetrarehetra ary fantany fa malalantsika dia narovany. Deto aho dia fa miantso kely ijoro vavolombelona manko ny rano no tena zava-dehibe amiko. Ny mampalahelo an' Jesosy mihitsy a dia tsy fantatsika mihitsy zany atao hoe nomena ny fanahy masina. Iza no nomena ary iza no nahazo. Raha ny lo mama Marta, la mama Marta vao maly dia maly ny resaka tamiko nany ambony any, engavy anao aho hiditra eto dia efa misy nylazay kokoa maly a mba ieto ijoro vavolombelona. Maka ny soratra masina isika. Filazantsara ny Jaona 4:10. Jaona 4:10. Ary ny asan'ny apôstôly 2:2. Raha isika eo amin'ny 2:12 dia ajanona hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. 2:12 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe no izany azy izy satria izaho makany amin'ny ray. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray amin'ny zanaka. Raha mankataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo a dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia tandrina ny didiko, ary zaho angataka amin'ny ray. Ary izy hanome anareo ny mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny famarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty a hankaty aminareo a vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo dia hahita satria velona dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tiany ny raiko ary izaho tia azy ka iseho aminy. Ho Jodasy tamin'ny tompoko nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao. Jesosy namaly ka nanao hoe raha misy tia ahy dia tandrina ny teniko ary ny raiko tia azy ary akao aminy izay ka onona ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy tandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny raiko izay naniraka ahy. Izany teny izany dia nolazaiko taminareo raha mbola nitoetra teo aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahafantatsaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Asan'ny apôstôly 2:2. Diny voalohany sy ny faharoa ihany. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanendrika n'ilay tranony ny angonany. Ray masino anamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninoa ny fahamarinana. Amen. Araka ny teniko teo, nandalo ny andro Pentekostsika, zava-dehibe izany. Io no efa nitenenan'ny Tompo tamin'ny andro Pentekosta hoe aza mangataka intsony ny fanahy masina ianareo, fa ny fanahy masina nareo fa nomeko anareo Profony zany ho Jesosy a, io fanahy masina io no mampiteny anareo amin'ny nofy, manolo-tsaina anareo, manoro lalana anareo, mampafantatra anareo izay tokony ataonareo sady mananatra anareo. Misy ve olona tena mbola tsy nanofy mihitsy hatramin'izay ny ainany hoe mba hatsangano ny tanany?
tsangano tanany raha misy rina voalohany rina faharoa renatrany anefa afarany ambony tsy misy iny fanahy masina iny any mampiteny atsika amin'ny nofy fa itsika tsy mandraharaha zay lazainy fa lazainao fa nanonofo ratsy ianao a zay ny mampalahelo azy zay ny mampalahelo azy ny fanahy masina nalefako taminareo ny tompo dia tahaka ny kife tady anankiray nandalo teo amin'lohanareo tamin'ny alalan'ny batisa tamin'ny alalana fandraisana fanasan'ny tompo tamin'ny alalan'ny asa masina zay nampanovoko anareo fandroana devoly ohatra misy rivotra mandalo zay ny raisinao zay dia ho zay azoko ty azoko ty azoko ty faly fotsiny anao hoe azoko fa kendainao tao le fanahy masina mbola nampinao tanana tena azoko ty azoko maty le fanahy masina zay mihitsy ny mahatonga atsika tsy mahazo valim-bavaka io a ary mampalahelo azy tena mampalahelo azy tonga amin'ny teny hoe tonga tao amin'ny azy ny azy fa ny azy tsy nandray azy kendainy tao tsy navela ny teny tsy navela ny ananatra tsy raharaha iny raha miteny tsy niraharaha iny raha mibaiko zany ny mampalahelo azy ny teny taminareo a tamin'ny lahady araka amin'ny tenin'ny tompo mahazo bizo daholo ny reny nahazo anareo sa tsy nahazo amin'ny fo mihitsy amin'ny fitiavana izy nahazo bizo tamin'i Jesosy ny reny rehetra tsangano tanany hoe fantatro fa misy betsaka koa miaino amin'ny telefônina azafady kely madama kely izy reny tenenina hoe za ozy ny eo ny tany tamin'i Jesosy a nahazo bizo tapitra ny bizo dia Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminao aiza mitovivavy iny a midinaingana ianao izakaingana efa niteny taminao hoe tsy tadidiko mban'ny anarana ay le zazavavy iny Stefanie aiza izy le anankiray indray ary mandro aingakaingana ianao meo azy micro ane aleo fatatsika mihitsiny a zany zavatra zalazainy fanahy masina izany mba ahafantaranareo mihitsy hoe mba hanao an'izany mihitsiny a fa ainy anany kendaiko fotsiny tao fa tsy navelako ny asa teo amin'ny fiainako tenena inao azafady ane mama Marta ve raha any azafady nitsangano tanany mamany Kristina amatsangano tanany raha any izy mama Marta izy izy teo aloha fasy aloha ary meo azy iny ameo nito aza vao tsara ny mademoiselle sa madame azafady be dia be nareo no nahazo fa dia zay azoko lazaina eto dia ivavakitsika Jesosy a mbola misaotranao indray namezanao zao fotoana sorakehitriny zao mbola manana fotoana ambarana ny asanao sy ny fahatsaranao nasehonao tamiko ankehitriny dia misaotra satria tsy izaonao ka hiteny eto fa mifanahy masinao dia aoka ianao zay nataonao tamiko mihitsy no voambaraka eto Jesosy a tsisy anampiana na analana voninahitra teo anao rery ihany amen. Za zany lahady le nitenen'ny dady iny le vita ny fotoam-pivavahana dia rehefa vita ny sakafo a dia lefanao moa le mitsotsotra zany rehefa lahady hoe mitsotsotra kely dia tsy nitsotsotra niaraka tamin'ny vadiko a fa ozy izy aho hoe aloha eto amin'ny canapé ato amin'ny salon ato a ho santatry ny amin'ny alina ionako amin'i Jesosy dia tonga izy dia vao nirendrika kelikely a dia namaky an'le teny aloha zahako le tonokeran'i Solomona toko 2:5 sy le 10 toy izy hoe zay ara ho a Jesosy dia natory a dia vao natory kelikely amin'ny andro atoandro io a
dia tena tonga izy sangisangy be aminahy mihitsiny. Hitanareo le vao manana fitiavana, samy nandalo an'izay ngamba ny olona hoe efa manambady, le tena fitiavana tena tsy tononona mihitsy le sangisangy, tena hoe zany ny tena hoe sangy-pity mihitsy ny nataon'i Jesosy anahy. Dia avy eo zany rehefa tena feno fisangiana rehetrarehetra toy izy hoe Jesosy io mba hangataka zavatra aminao aho za, toy izy hoe inona ary, dia tena mifanolotra tanana mihitsy zay ohatra n'ireny le mpifankatia le mifanolotra fitiavany ireny. Dia hozy izy inona ary e, dia hozy izy hoe nianokafanao mba hananako amby-ampy aho dia mba jereo ty zanako faralaty amin'ny asa efa noteneninao hoe omenao azy. Dia te mbola sangisangy teo zay dia eny ara ozy izy, ay dia lasa izy kelikelin'izay indray dia miverina indray izy ao anatin'ny nofy amin'ny andro atoandro ihany io, dia sangisangy dia avy rehefa tena ela teo toy izy hoe Jesosy mbola misy mbola tiako angatahana aminao. Toy izy inona, dia niteny ahako hoe ny asanao andrahanao anay rapitso dia ataovy miseho ny voninahitra ao dia ny fiainako rehetrarehetra Jesosy dia tena isaorana Jesosy fa mivaly le izy ary le olona ato mivavaka ato lasa mivavaka ato androany. Dia isaorana Jesosy dia niasa le anymbiampy zany tsy nitsaratra ny olona niantso anahy foana fa za miasa ao an-trano manao asa tena, dia niantso anahy foana ny olona hatramomaly dia isaorana Jesosy fa mivalim-bavaka dia voninahitra ho anazy rery ihany. Dia toizako avy hatrany toizako tsara, jereo le jaona toko 420 tao, jereo zao andininy 720 zao, jaona toko 420 andininy 720. Ary na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny ray amin'izany. Na inona tsy ao anatin'ny saintsika mihitsiny zany. Jereo le madama teo ny azy tena nangataka mihitsy, inona ho Jesosy ny tianao ataoko aminao ary, dia nilaza izy hoe ny amin'ny zanako, ny amin'ny asako, ny amin'ny inavy izy teo amin'ny firasa fanompona. Eny raha osy fa omeko anao, satria vao malo ny fakomalo zany fa omeny asa amin'izay vadiny, hojerena amin'izay ireo zanany. Zavatra be ny ireo olona mihaino zany. Mandangy moa Jesosy sa tsy mandangy? Ny fanahy masina mandangy sa tsy mandangy? Zay no ilantsika. Misaotra ny tompo mihitsy mampahafantatra antsika zany hoe zany ane ny fitiavako anareo fa le anankiray fa tsy fantatra nao natsevo isa le vehivavy anankiray le ozy hoe aiza le lehilahy ndray anankiray aloha eny mpiandry anao todia re ho hitan'izay ho hitan'ny rehetra any amin'ny televizion. Niany joroko vavolombelona eto ry fianakavianao amin'ny tompo. Tao mafimafy. Ny joroko vavolombelona eto dia nytenenin'i Jesosy tamin'ny herintaona hoe ianao izy voan'ny corona volana janvier izy dia efa niteny hoe ho voan'ny corona ianao, dia nitomany be ako hoe ahoana ho azy zany fa zany eo mivavaka foana mefa ahoana no voan'ny corona, dia ozy niteny hoe ho ampisehoko ny voninahitra ozy toa lefako zany, dia ahoana ho any no tokony atao. Za zany hoa tokony ampiasaiko ho any zelona, dia ozy teny ampiasay ho ary ny zelona rehefa zay ny fantatra fa mety fa eny amin'ny toeram-piasana eny ianao no vo. Dia nandeha ny volana janvier teo amin'ny tapatapaky ny volana février teo amin'izay naharary amin'izay dia nangatsika be. Rehefa nangatsika tena nangatsika dia vavaka tamin'ny tompo hoe zay zany no afa maty androany, dia nangataka taminay hoe Jesosy hoe inona ho any tokony atao fa mifona aminao satria mibebaka aloha natao voalohany, dia inona ho any Jesosy zany no tokony atao, dia ozy teny hoe maka ozy ranomafana ianao dia amasino fa atao matimaty le ranomafana fa tsy azo atao mamay be, dia amasino dia io sotroinao aloha, maka aloha ianao dia sotroinao dia tonga dia tobasanao amin'ny tenanao voalohany, dia tonga dia natao iny. Dia inona indray hoa Jesosy ny atao manaraka, dia nivavaka indray ny alina dia nisy fasana fotsifotsy hitako,
zaho a tsy hiditra ao, dia ozy ny teniny hoe tsy miditra ao ahy ianao fa ato ny lalantsika. Dia nisy taratasy fotsifotsy nipetraka tamin'ny rindrina, dia tonga dia nisy soratra teo hoe CVO. Ilay izy dia ozy ny teny fangava tsy CVO ny soratra eo, dia ozy ny teny hoe fiantsoanareo anazy ozy eny ambonin'ny tany CVO, fa ny anay CVO, ohatrany hoe C dia I dia V dia I dia O. Izay ozy ny fiantsonana azy, dia atao fanaovana anazy ozy atao masaka tsara, fa tsy mahazo misotro be dia be an'io ianao fa tapaky ny vera ihany, dia indray mandeha ihany ianao no mihinana. Dia vao nihinana an'ilay izy ahako fo maraina dia avy eo nihinana, dia nivavaka tao fahatelo andro, dia nialina iny tamin'ny 1 nisy nanolana mafy be tato anatin'ny tratsako tato, efa ianao zany amin'ny alina efa tsy mahazo iaina intsony, dia tonga dia nisy mipoaka be tao. Dia rehefa nisy mipoaka ohatrany hoe miparitaka tamin'ny tenakiray manontolo ilay izy, dia hoe maty aho a Jesosy fa inona, dia nivitsangana tamin'ny ray, inona ho any tokony atao fa toroy hevitra. Dia avy eo izy ny tenina hoe ndana ozy makany am-piangonana, dia makay ianao tanalahy, mividiana tanalahy anankiray ihany, dia atao ahoana ho ilay izy, dia endasina iny ozy fa efa vita daholo dia endasina, fa izay ny nanana anazy dia lasa nankaty am-piangonana. Dia ny antso dia teny io izy anankiray sisa ny tanalahy ato fa tsisy tsony fa io ny vao tonga. Dia tonga dia inona atao, dia tonga dia nendasina, dia vao avy nihinana an'iny dia tonga dia nitsangana tsisy tsy naninona tsony ahako. Dia avy eo tonga dia salama be, dia izany dia voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Zay sotra to, hitanao amin'izany fa le fanahy masina zany voalohany ho soratra masina hoe mpampiona, mpampianatra, mampianatra atsika mihitsy izy hoe voan'ny corona anao, tsy maintsy ho voa ianao, tonga mandamina ny sainao zay, voa zany poka tokoa nandonga le mangatsika be amin'izay ny tenany rehetrarehetrarehetra. Re inona ny atao Jesosy? Tanao fa manoro lalana izy, mampianatra, dana maka rano mafana, amasino, sotroy, dana mandro, vita zay Jesosy. Iny fa fanomboka ny hafana. Verina indray le fanahy masina, minana tanalahy. Le tanalahy io zany tsy minana CVO aloha izy, minana CVO. Le CVO zany hitan'Andriamanitra fa tsara, fa ny fatrany miankina amin'ny olona tsirairay avy. Betsaka mahazo misotro araka ny voalaza amin'ny filoham-pirenena, be dia be ny mahazo misotro, fa misy ataony hoe kely fotsiny dia araho izy alazainy. Tanao zay zay le mahalala le Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, omniscience zay mifilaza azy, mahay ny zavatra rehetra. Izy manoro anao hoe zao ny fatrany io. Dia minana amin'izay ianao tanalahy, fa io zany matoa ianao asian'Andriamanitra mihinana tanalahy dia efa misy tumeur, zany hoe fetimbohona kansera ao amin'ny vatanao. Minana an'io aingana, fa hitoetra indray le coronavirus, dia ninana an'io izy dia sitrana. Voninahitra ho an'ny tompo zany. Ninina angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Fa tia anankiray hiditra amin'ny fito tia tena nasositra mihitsy, tena namokona totondro taminy mihitsy ny ako. Dada, na nofina azo kalain-kalain tamin'i Jesosy, tsy nisotrany zany. Manambady fa tsy misy lehilahy mahavita an'izany pastera, hatrany atampindoka, hatrany am-palady. Nataony kalain-kalain daholo. Zany ny tena fifaliako eto ambonin'ny tany. Vita zay dia ho Jesosy, inona ny tianao ataoko aminao? Inona ny namaliny azy? Kalain-kalain indray. Raha ho ianao mitsangana sa izy nataoko hoe miditra amin'ny fito. Lasa indray ny kalain-kalain, hatrany etapiny doka, hatrany am-palady. Gamba voatsasakady nanaovany an'izany. Sambatra be mihitsy ny kitian'i Jesosy. Eny ankiry malala, inona ho any tianao ataoko aminao? Dia nandray nataony fanoteliny, kalain-kalain.
kalay telo tsy nisy ohatran'izany zay ny nahafinaritra azy fa ny fanontanian'ny fanahy masina aminao hoe inona ny tianao atao tena tsy tao an-tsaiky pastera tsaiky nomeko totondra izy tena adala mihitsy ianao betsaka neny nanontany Jesosy zany mbola manao trano hoe efitra anankiray tiako mba to tsara tare mihitsiny mba ho an'ny vady aman-janako io ary 7,500,000 meny Jesosy azy vita iny Jesosy vita daholo hatramin'ny dalazy vita an'izay trano kely motsiny tsika Jesosy tsy manana farafara kodoro ary armoara zay mba salon kely tsika maraina ny andro 7,500,000 meny tompo azy zany Jesosy andalitra andoko meny Jesosy 7 raha azoko ataona hoe avyankatra anao fa tsy azoko tamin'ny telefona izy androany midanaky anao amin'izany na inona angatanareo amin'ny anarako izy ataoko zany mama Marta ary mbola tsy eo ao akatsy anao ny mama Marta maly izy neo natamiko vao maly zay raha matoa zay raha nahatsiaro anareo raha be indrindra firy taona zay tsika nyteto 20 taona eo amin'ny 10 taona eo zay na 12 taona lasa eo zay le maty ny vadiny maty ny zanany tsisy tsompikarakara ao trano natao mariazy ny zanany voalohany natao mariazy taona ray zanany faharoa tsisy volantsony ao trano vinona ny ataoko pastera fa ho any apasana dolo zay menakavy vadiko miasa tsy otsony ndanao ampiasao ny salamy 55-17 hoe ny riva maraina mitato vonana hitomaniko sy tarainako miaino azy Jehova soratra masina tsy mandangy ataovy aingana kikikizy hatramin'ny ray maraina tonga ny quartier mobile madama misy mamono ngainao misy mpangalatra niditra tsy tompoko fa inona maninona ianao miantsy vonjeo vavaka tompoko way zany ny fivavahanareo eny tompoko ataovy ary tsy nalala menatra mihitsy zany atao mitoloko zay olona zay ampitsoloko olombelona teneniko izy omaly fa lavidavitra moa izy mipetraka sady mitondra beki efa elo zany zay olona zay nomeny Jesosy io hitanareo ny tenarany ty paviona analakely dia ao ny misy le mpivarotra elo dia misy le lalana ao ambadika iny mangina be amin'ny ray atoandro niraraka aveny an-danitra ny vola 50,000 francs mbola tamin'izany fotoana zany raisybika ny famonjena zany ane hatrany ambany tomobile rehetrarehetrarehetrany nitantarainy teo variana tapitra ny raisybika vao nandingana iny telo nidina indray ny raisybika le drangy zabe mihitsy ny namonosako azy sady nangofotra Jesosy mangalatra ve sa ahoana raha misy tompony reto Jesosy dia omeko ny tompony re misy rovavy lava be mitondra sibika madama ino ty ataonao zanakao afeno vola dolo ny tanany maty ny jiolahy eto anao fa ndraisako an'le vola Jesosy ay tsy tompony zany lasa nody io ny zanako le araka tamin'ny tany an-dafy tamin'izany fotoana zay mbola ny vide conteneur ngeza indrindra fara zay ngeza indrindra anankiroa nakany entana ara-malagasy namonjy foara tany Belzika avy any izy mbola nahavita trano be asa fieretage tamin'ny roa taona izy niteny tamiko hoe ivavao data fa 300 millions sisa amin'ny volako zany ny sisa zany
zava-dehibe zava-dehibe de zava-dehibe de zava-dehibe teka ho an'ny tompontsika na inona angatahnareo nisy nangataka fiarakodia tsy nanana trano vilon'izy nijoro vavelom-belona tamin'izay maty le vazaha tompony trano maty ny vadiny le ramatony maty za ozy dia ody any Paris reo ny tranoko reo ny katikata reo ny fananako ny soratany dodoly nomeny an'le gardien mivady teka ho an'ny tompontsika tsy haitsika mihitsy ary io ny mampalahelo an'Andriamanitra tsy fantatrareo io madamo mamaromaro teo raha mbola tsy tiany izy bela tsy maninona voamaly io nangataka tamin'i Jesosy Jesosy tsy fantatro fa ny vola midiko sakafo zao tsy nisy tsony ampelantanako mbola tsy nandray hofaratrano izy amidy sakafo Jesosy vonjeo vita ny vavaka nataoko voamaly izy nyteny zany fako maly zany resaka zany 2 alina ariary eo ambanin'ny masoko ao dia ny polopolesiko le 2 alina ariary hoe Jesosy ampy atao loka ve ty zany androany dia jereo tsara nisy rivotra be tena mahery vaika be mihitsy io zany nanala ateto dia nampipetraka ateto dada sao dia devoly zany tsy devoly zany fa jereo ny asan'ny apôstôly toko faharoa misy rivotra mifofofo rivotra mahery io le aloha Jesosy hoe mifanahy masina efa ao aminareo nareo tsy mahay mampiasa azy io no tonga dia mibata aketo ohatra manao hoe tsy ampy anao iny meko anandray ty zany mitrotro zany anao mitondra amin'ny fiainanao zany tsy ao anatin'ny saintsika mihitsy lasa le rivotra be mipotsaka indray 2 alina ariary dia ny 1 alina ariary dia ny 5,000 ariary dia ny intiny 2,000 ariary sy ny 1,000 ariary nanakohan'izay paster loatra amin'izao mandrapatonga ny hofatrano teka ho an'ny tompontsika okzay fa ny mihoatra lavitra noho zany dia ny 9:20 amin'ny jona toko 410 hoe 9:20 jona toko 410 9:20 hoe izay manana ny didiko ka mitandrina an'izany izy ny tia didin'Andriamanitra dia fa nomeko anareo ny fanahy masina raiso zany ampiasao zany eno izy raha miteny ary zay tia dia tiany ny raiko ary izaho tia azy ka iseho aminy io le kalain be ataony aminao fa ny fanahy masina kosa ampianatra anareo ny zavatra rehetra inona ny tianao ataoko aminao dia mba avaly eo matiantoka isika raha vo tsy mampiasa an'izany veloma fotsiny teo ny pentekosta ohatra nanao salut fa nikendainao izy sambatra izay miheno teniko Jehova fa izy no aritra mandrakizay tsanga le vavaka isika Jesosy miteny tamin'ny anaranao androany sambatra izay manana anao marobe re tokony hijoro vavolombelona fa marobe koa Jesosy ny tsy niaino n'izany teny zany amfona aminao ary zany nampalahelo anao alina ampianarin'ny olona anaiky sy anaraka izay rehetra nambarako taminareo any Jesosy ny mpanomponao izay efa niona taminao koa jereo ny fianaran'ny zanako jereo any ampitan-dranomasina any jereo ny ditrany jereo daholo ny mampalahelo anahy hoy ny fanahy taminy hoe reko ny fivavahanao ary efa nidina azy eo hamonjy azy
angataka aminao raha misy zavatra mampalahelo anao Jesosy, raha misy zavatra mampalahelo anao fa tsy niaino anao zay androany dia ataovy mifona sy mibebaka aminao ary mba hanomboka amin'izay ino anao atoky anao ary meana zay rehetra irin'ny fonay mamindraha fo Jesosy maminy raha ny eloka ary ho tanteraka aminay Jesosy ny teninao mandrakariva fa raha miaiky ny fahotanareo ianareo dia matoky sy marina izy ka mamela ny elokareo rehetra matoky izay Jesosy fa amin'izao sisa izao dia amela ny eloka ianao amindra fo aminay ianao dia ny androany dia ho tanterahanao ny teniny mpanao salama manao hoe sambatra ny olona izay voavelany heliny sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah helika tsy misy vitaka ny fanahy amen. Miran'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aby ary mimena Jesosy Kristy nahatokana tompontsika izay nitorodorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalo napaka potipolanto nombola tamin'ny hazo fijaliana mahatika nalevona nidina tany amin'ny Fenatsita nitsanga tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy toa avy any tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao fimbonana ny olona masina ny fambelan-keloka fitsakana ny tenana maty ary ny fiainana mandrakizay tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Petraka kelitsika so malahelo kely ianao mba hijoro vavolombelona vetivety momba anareo vehivavy pré-ménopause rehetra madame jereo ny filaza ny fanahy masina hoe reto ravikazo reto hoanina ataonao fohifohy sisa voninahitra Andriamanitra rery ihany ny ijoroko vavolombelona eto fa za zany amin'ny Desambra zao zany feno 80 taona amin'ny Desambra zao dia nefa mbola tonga fotoana foana hatramin'izao dia tao anatin'ny efa taona anakaty efa nanao an'ilay sinina pré-ménopause foana ako dia tamin'ny volana marsa anakaty tena sakisatsy hoe be mihitsy ny tena nahery vaika be ilay fiseho an'ilay pré-ménopause taminahako fa amin'ny alina ako tonga dia mangotraka be mihitsy dia tena tsembotra sy daholo ny tenako rehetrarehetra dia tampotampoka eo indray nefany mangatsiaka be tena manao frisson be mihitsy dia ao anatin'izay koa tonga dia manao remonté acide be ao anaty koatra nyreny olona marary vavony ireny efa nakany amin'ny dokotera ry havana fa ozy ny dokotera hoe eto ny vehivavy rehetra izany ozy izy na mefa nafody any izy fa tsisy miseho foana le zavatra mahazo anahy dia indray alina naseho an'i Jesosy anahako ravina paiso efa ohatrany efa maina zany le azo fa misy raviny maitso mbola tsara maromaro kely vitsivitsy teo amin'ny teo dia tonga hono dia sisako hoe io zany ny fanafodiko Jesosy dia foa maraina dia natao izay ahitana an'ilay ravikazo dia zavatra nahagaga tsy nitantaraiko ny vadiko izay hoe ravikazo vitsivitsy izay kanefa dia tena izay mihitsy ka no hita ny tany ambanivohitra rehefa naka an'ilay raviny izy fa naka fahandroany izy dia be dia be dia izy izy hoe tena tsy ilay be dia be izany no omena ho aninao fa ilay vitsivitsy na izy koa dia efa niasa taminy koa fanahy masin'Andriamanitra dia rehefa nihinana an'io fanafody io ako le izy zany tsy fantatro hoe tao anatin'ny noko tsy fantatro hoe atao ino ny ravikazo io fa ohatra misy fanahy fotsy miteny hoe mampangotra rano 1 litre dia raviny vitsivitsy ihany dia arotsay ao le izy le raviny vitsivitsy io dia ao anatin'ny 3 andro ianao misotro anazy dia alona le izy dia asorina le ravikazo dia nisotroko le izy dia rehefa nisotro le izy dia nikonkorotana be mihitsy ny tao amin'ny bas-ventre ako
korotana be tena haiko mahavesatra tena mahavesatra be mihitsiny premier jour zay dia ny aliny premier jour iny ihany dia nanofo indray nahita vary fotsy tena tsara be mihitsiny dia ao anatin'ilay vary fotsy mibataina teo patana ilay vary fotsy dia nisy vomanga anankitelo ohatra izao mitambatra ilay vomanga anankitelo ireo tsara be mihitsy masaka tao anatiny dia ozy zony ako hoe Jesosy mbola mihinana an'ity indray zany ako nofo faharoa zany zay dia natao indray zay ny ampitson'iny dia rehefa natao zay ny ampitson'iny dia mbola nitoiziko ihany koa ilay rano ny deuxième sy troisième jour dia zao tsika amin'ny teny izao satria tena mitomany mihitsy rehefa mietsika ilay izy ary tena tsy afaka matory miaraka amin'ny vadiko mihitsy fa tena mitoka mpandriana satria tena tsy zakako mihitsy ilay mamay be mifampikisina ny vatako zao tsika amin'ny teny izao ry havana voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fa tena tsy manao le remonté acide intsony tsy inko grave be intsony le primen'le fisehoan'le bouffée de chaleur sy le frisson be ao amin'ny tenako fa tena sitrana voninahitra dia ao an'Andriamanitra rery ihany araho ny teninao dia hiadana ianao zao dia manao ny inamo izao ny anniversaire dia miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mbola mifankahita dia mbola velonaina soamantsara tompony momba antsika tsirairay avy dia reto indray ny anniversaire androany vakina amin'ny anaran'i Jesosy izy reto Ramatoa sy Andriamatoa isany Rael Martine 20 taona Andrena Solo Fitahina Andriamanolo Onenantsoa Mateo Tia 10 taona Andriambolola ny aretaniana fanantenana 20 ans nampandray fanasan'ny tompo Rakotoary Volola miaro fanantenana Raly John Angelo 20 taona Andrianiaina Fanjafeny Soa Andrianiaina Erika Tsiori Arena Andrianiaina Rebeka Softy Andrianiaina Ida Miasina Andriamanolo Tsofiononana Yanteraniaina Siravelonjanahary Voangy Israël 15 ans de mariage Rabearso Idea Elmina mangataka fahasalamana Rasonatoandro Zanety Yasimbola sitraka Norso mangataka hira mba hanelatrao Ranorso Florette Véronique 20 taona Rajoely Miarso Véronique mangataka vavaka mba hay ny amin'ny asan'ny fanompona Rakotondratsima Mamtina 15 ans mba ho afaka BPC Andriamasimanana Mitantsofe jour Rasoel Manga Sérafine Andrianirina Jean Frédéric sy Ramandimby Armanana Oly Arsoa 20 ans de mariage Rajaoary Nour Lantonirina mangataka vavaka amin'ny asa sy fianaran'ny janako baka Raminso Yasina Ravoarimana-tsoa Ery Lalaina Patrika 70 taona mangataka vavaka amin'ny asa Rafarazanona Aimé mangataka hira Zavela Lala Rakotonaivo Nina Kristinia Rabearnirin Rabenaniany Rabeninary Ame Fezakiniaina sy Rabeninary Rebeka mangataka fahendrena sy fahasalamana Pastera Rasoloboangy Marie Clotilde Andrianary Velo Maminirina sy ary manana Lantonirina anniversaire mariage sy 20 taona mangataka hira 137 ry zareo Rafanomezatsoa Faranambinina Beantsona Tana Ela Fitiavana mangataka vavaka ho afaka fanadinana Ranay Varsolo Heriniaina Tahiny Randrea Miajasoa Heriniaina Rasolonjatovy Tsiriry Fitia any France Rasoanjananaivo Simona Henriette Razafindambo Herivony Mamzo Rasoa Vololona Violety Lalao
Andrianony Marinany, Andriamirija Livarilala Erzo, Andriamirija Solofo Lala Yarliva, Rajoferany Andriamasinoro Arenany Tokiny 4 ans, Rabiaso Freda 10 ans, Rasoanirina Yolande, Andria Tsitoaina Yasinirina, Ranef Tsimba Tsisekolalady Saoly, Arnolo Clarisse, Rasamamy Andria Tsimaniry sy Ranivo Yartso 20 ans de mariage, Ravolonirina Lalao, Rajonarvelo Justine sy Razafima Efabako, Rabenandrasana Elisabeta 59 ans, mangataka ny hira FPVM izy. Osy data misy ekolalady ve fandraisana androany dia tsisy fa amin'ny heriny misy 10 minitra rehefa fandraisana tsisy fa rehefa amin'ny heriny dia misy. Ny gâteau d'anniversaire atsika salamo faharoa amby telopolo ny andininy fahavalo. Atsika tsy enjery miaraka amin'ny ankizy rehetra raha misy ankizy ao ary vakitsika rehetra mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anome sainanao aho sy hampianatra anao izay lalakalehanao, hitsinjanao amin'ny masoko ka ny olo-tsainanao aho. Dia akambatsika amin'ny hira 1:700 ny andininy voalohany amin'ny vitsy izay any dia mitsangana hivavakintsika. Engane ka ombanao Jesosy. Tsangantsika rehetra hivavaka. Voninahitra anio anao Jesosy, ianao ilay zokiny malala anay, ianao ilay tianay. Mbola velona trapa-monjena izay Jesosy dia tena faly izay. Na dia ao ary mampiorooro, na any ary ny aretana karazany isan-karazany, na dia voan'ny sera ary izay Jesosy dia mahatahotra, na dia mikohaka ara dia ohatran'ireny adala ireny fa atahorana dolodolo io aretana miserana rehetrarehetra io. Fa misaotra anao izay efa tianay ianao, tsy mahafoy anay ianao, dia ndretony nanao anniversaire, na nanoratra na tsy nanoratra, mangataka fahasalamana ny sasany, 15 taona mariazy ny sasany. Ity ara Jesosy efa 20 taona, 70 taona, 20 taona ozy ny soratra masina ara-tany Timotezy, izy 20 taona. Sotra Jesosy ny amin'izany fitiavanao izany, mangataka mba ho afampanadinana fanao BPC, maro koa ny mbola nala CP Jesosy, mangataka fahendrena sy fahasalamana ny ao an-tokantrano eo Jesosy, amin'ity resaka mariazy 20, 20, 20, tsy tatsony ny amin'ny fitiavanao daholo izany. Terizy izany Jesosy mba ho lambana tokoa araka ny tenin'izay malagasy hoe lambana koa dia fatony izarana. Terizy izany fanambadiana rehetrarehetra izany ho an'ny nanoratra na tsy ny nanoratra, mba tena ho ambany elatrao. Aniraka ny anjely tokoa ianao Jesosy, mba hitrotro anay tsirairay avy rehetrarehetra ireo rehefa tonga amin'ny fotoana analana fanadinana momba ny ankizy tsirairay avy Jesosy. Amasiny daholo na ny kahie, na ny sujet, na ny tana, na ny fijerana, na ny fisainana, hatramin'ireny stylo sy ny crayon raisiny ireny,
amasiny daholo reny Jesosy arovy amin'ny asany tevolo daholo reny zanaka rehetrarehetra reny ary izay rehetrarehetra androany koa tonga eto sy ny any tokantrano rehetrarehetra any hatrany lavitra be any mba hanay tsirairay avy ianao dia misaotra Jesosy voninahitra ny eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Pelakitsika. Eny tomboka dia mandalo ny fotoana angena moa manesika fotoana koa tsika dia zafady indrindra anao rakitra isika izao ataovy zava-dehibe aminao nzay sokatra ndray ny fiangonanay Jesosy amin'ny fonao mihitsy manaova izany rakim-pisorana zany ho azy vita ny rakitra voalohany sy ny faharoa satria fandraisana androany dia misy procession indray mbola ideratsika an'Andriamanitra fa Andriamanitra velona mahery tompony fahefana rehetra amonina ny amintsika no Andriamanitsika. Sotra tompoko ao ny atokopira anao ny hirana.
dia mbola ho ampitombona ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ampifaliana indray ny arabanantsika sady nahatratra izao andro fandraisana volana Jona izao sady fisokafana fiangonantsika ihany koa. Misy raha vitsivitsy reto izay hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Filazana avy amin'ny hafafi. Ilazana ny mpiambana hafafi fa miverina mivory isika ny asabotsy fahatelo ny volana Jolay. Izao ny toerana dia ao amin'ny EPP Andravoangy. Aoka ifampilaza dia mampahery antsika mandrakariva amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Avy amin'ny vomiera ny katekomenina. Ilazana ny katekomenina rehetra groupe A, B, C, D fa tsy mbola mianatra isika. Isy ny filazana amin'ny radio Fiotazatsoa sy petadrindrina filazana atao am-piangonana avy amin'ny mpiandraikitra rehefa miditra mianatra ny katekomenina filohan'ny vomiera ny katekomenina moa no manao ny filazana. Filazana avy amin'ny katezata. Ilazana ny mpiambana kristianina tanora zandriny sy ny ray aman-dreny fa miverina mivory isika ny asabotsy faha 12 ny volana Jona izao atao am-piangonana ao amin'ny salle 870 amin'ny 2 ora sy sasany. Ilazana ihany koa ireo maniry ny hiditra ho mpiambana katezata fa mampiditra mpiambana vaovao ny sapana mandritra ny volana Jona manomboka ny asabotsy izao sy ny volana Jolay manontolo. Fepetra ho an'ireo hiditra ho mpiambana 9 hatramin'ny 20 taona tsy mbola mpiambana amin'ny sapana hafa mpiangona sy manana laharana FPVM amin'ireo fotoana ireo ihany koa no ahafahan'ny mpiambana taloha mbola tsy mahavita inscription manao azy. Mbola tsy vita ve ny rakitra ny voaloha faharoa sy fahaefatra? Filazana fanamasinana fanambadiana. Randria Manala Josefa Maria Arline Andani, Razana Janaiva Honorine Randria Nantenana Bruno Johnny, Ramiarso Ranomenjana Ernestine Ankilany, dia Falmampandreny fanamasinana ny fanambadiany Zafy ny zanany, Ramanitra Rivo Tolojanahary Eugène sy Raony Arso Gina, izay ho tanterana eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy faha 4 ny volana Jona amin'ny 10 ora maraina satria efa vita ny fanatazana ny rakitra dia hoso eo amin'ny fanomanana ny procession isika. Processiontsika dia atao ny rafa 7 amin'ny firana farampiny 7 Andriamanitra fitiavana tokoa ianao ka ny hevitra ny mombana ity. Andiny voalohany tsangantsika rehetra. Manitra fitiavana ka mihevitra ny mombana ety raha mifomara na izay dia tsy afaka ao ambavanay ny hoe amboana Rambara na mibalika ny androna ety oiana no masoa androny aviany rania leneririnina mandalo iana nukitana itatana nidi kaniva vakata zay mipololo drapona wezai andeatokia teka ho an'ny tombontsika matoky dia matoky amin'ny tompo foana ianao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro enika voninahitany rehetra. Amen. Petrakantsika dia hanomboka amin'izay ny procession fa izay mameampifaliana ny tena ankasitrahan'ny tompo.
faranantsika ihany famakinana ny raharaha eto amin'ny fiangonana. Fisaorana ny reniny ny ray tapo ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana etona ny mpitandrina sy ny fiangonana FPVM, ny fifoazana, ny promotion, ny chorale foibe sy ireo havana namana sy tapaka izay tonga ny totody sy nampaherina ny meteny fampiononana tamin'ny fojimandry ny havanay randria miaro manana andony aina. Andriamanitra manakarepasoavana ane amaly fity tamin'izay rehetra nataonareo taminay. Misaotra tompoko ny fianakaviana dia namela fararakitra 15,000 ariary. Dia toy izay ny raharaha eto amin'ny fiangonana iroso amin'ny famakina ny voady izay nataontsika isika. Toy izao indray ny voady amin'izao amin'ny fito maraina izao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ity tompo malala ny ampafolony tamin'ny karama volaname 175,000 ariary anaovana ny asanao atolotra menakavy ampitiavana miaraka amin'ny fonay manontolo. Dia mangataka ahazo asa tsara avy aminao Jesosy ny zanako roa lahy. Nisy nanoratra nofy nanolotra vola 2,000 ariary. Rakitra tamin'ny fihiboana 17,700 ariary. Rakitra fihiboana 11,000 ariary. Rakim-panonerana 20,000 ariary. Voninahitra anao Jesosy ny ampahany tamin'ny herinandro iny mametraka indray ampelantananao ity herinandro vaovao ity misaotra tamin'ny fanapahana ny ozina manolotra vola 100,000 francs. Misaotra indrindra Jesosy fa manasoanay ianao Jesosy ambavalio reny fandrinay dia mpamindrampo fa tonga be fanahiana izahay manolotra vola 5,000 ariary. Rakitra fête de mer 2,000 ariary. Misaotra Jesosy fa vita ny fijoroana vavolombelona tamin'ny asanao mahagaga teo amiko, mpanomponao mandra-pialako eto tany manolotra vola 2,000 ariary goteo an'ny dada. Goteo an'ny dada randrenatoandro 2,000 ariary. Rakim-pisaorana Jehovah ny mpiandry ahy tsy hananjava-mahory aho, Salamo 23:1 vola 20,000 francs. Fa ny fahasoavana natoy izao ahy, misaotra Jesosy no ny famindramponao ray indro ny ampahafolony tamin'izay nomenao ahy 33,700 ariary anaovana ny tranony dada. Misaotranao Jesosy no ny fitiavana sy ny famindramponao nomenao mbola apetraka eo ampelantananao ny fiainanay dia mapetraka manokana ny examen CEPE sy ny bac ho ataonay 2,000 ariary ho an'ny dada, 2,000 ariary procession fête de mer. Misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao anay ity Jesosy rakim-panonerana ny fahotanay vola 5,000 ariary. Misaotra betsaka indrindra Jesosy no ny 20 taona ny mariazinay mangataka anao tompo no momba ny sitanay mandrakariva ny tokantranonay vola 20,000 ariary ho an'ny dada. Rakim-pisaorana misaotra an'Andriamanitra no ny famindrampony afaka amin'izao fisokafany fiangonana izao indro manolotra vola 450,000 francs ka ny 200,000 francs ho an'ny tranony dada, 100,000 francs ho an'ny ban premier étage, 500,000 francs, ny 100,000 francs ho an'ny radio fiotazatso, 25,000 francs procession reny ary 25,000 francs rakitra fihiboana. Rakitra nandritra ny confinement 22,000 francs. Rakitra tamin'ny fihiboana 5,000 ariary, rakitra fetiny reny 5,000 ariary. 2,000 ariary tsy misy soratra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovanao ny fianakaviana rehetra vola 60,000 ariary ho an'ny W ny fiangonana dia mba rakofy amin'ny ranao soa Jesosy aho. Misaotranao zahay nanasitrananao ny aretina coronavirus taminay manolotra vola 11,000 ariary. Procession fête de mer 35,000 francs. Ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany rehefa narovany tamin'ny aretina sy ny asany devoly dia mangataka ny famindramponao lehibe manolotra vola 2,000 ariary apahany tamin'ny nomenao anay noho ny asan'Andriamanitra. Ny fisaorana sy ny ampahafolony 7,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao ity ny rakitra tamin'ny fihiboana 34,900 ariary. Rakitra tany an-trano 7,000 ariary. Ampahafolo-karena 36,300 ariary ho an'ny W 20,000 ariary ho an'ny mahantra 16,300.
voninahitra an'Andriamanitra ny fahasoavanao natozy ao anay Jesosy. Jesosy amino anao anafaka ay mangataka ao Jesosy fa omenao fotoana izao dia ho afaka amin'ny fijangajangana procession mandritra ny fiboana vola 113 000 ariary, 50 000 ariary ny trano dada, 50 000 ariary W, 13 000 ariary ho an'ny radio. Sotra Jesosy tiako be anao. Sotra Jesosy apafolokarenina ray alina ariary trano dada, ray alina ariary ho an'ny manitra fiangonana, ray alina ariary ezaka W, ray alina ariary asa n'Andriamanitra. Fahasoavanao natozy ao anay misaotra Jesosy tamin'ny rehetra nataonao mifona aminao noho ny amin'ny fahotana sy ny heloka vita. Misaotra fa nositranonao marary rehetra indrindra fa izahay menakavy tamin'ny Covid-19. Enao tokoa ny dokotera mpanasitrana indro manolotra vola 21 100 ariary izay mitsinjara toy izao 5 000 ariary famanginan'ny dada, 3 000 ariary fanatim-panomerana, 4 000 ariary fanatim-pisaorana, 20 000 ariary 2 000 ariary fête de mère, 7 000 ariary rakitra. Sotra Jesosy noho ny fitiavanao anay, aza mijery anay amin'ny fahalemenay manolotra vola 500 000 francs izahay ho fanatim-panomerana. Sotra Jesosy fa mbola afaka mivavaka eto indray izahay mangataka aminao zay Jesosy mba azahoanay ilay tany dia taio hifanasina sy Ezra amin'ny fianarany. Ty Jesosy nrakitra fiboana 10 200 ariary, tsy misy soratra 20 000 ariary. Sotranao zahay Jesosy no fitahinao anay ka nahazo machine mamaim-poana. Apetraka eo am-pelatananao ny mariage mba ho vita soamantsara amin'ity volana jona ity, ary apetraka eo am-pelatananao ny asa fivelomana manolotra vola 22 000 ariary ka 20 000 ariary ho an'ny trano dada, 2 000 ariary procession fête de mère. Tsy misy soratra 20 000 ariary. Tsy amaly araky ny fahadalako sy ny alotoko ianao fa teo anilanao foana ary mamaly vavaka tokoa dia mandaingy dia tsy mandaingy ianao Jesosy fa tiany olona. Misaotra Jesosy amin'ny valim-bavaka izay nanomezanao anay vavikely dia mbola apetraka eo am-pelatananao ny hoaviny sy ny tokantranonay manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny manitra. Jesosy io sotra betsaka tamin'ny fitantananao ny fiainanay menakavy narovanao izahay sy notahinao ny andro na alina iny rakitra tamin'ny fiboana taty an-trano 50 700 ariary ka ny 20 000 ariary W premier étage, 20 000 ariary ho an'ny dada, 10 700 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Rakitra fiboana 13 500 ariary, procession fête de mère 10 000 ariary, tsy misy soratra 20 000 ariary. Jesosy io nitaraina taminao ao dia nisitranonao ny vadiko. Jesosy io mba sitrano ny ray aman-dreny mahefa sy ny fatorany vola 20 000 ariary ho an'ny W. Jesosy io va ao ny olana momba ny hofatrano amin'ny asa. Voady masina misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahinao ny fahasoavana, ny fahasalamana tsy tapaka izay nataonao taminay fiainana nandritra ny volana May sy Jona ity izay tsy takatry ny sainay dia mbola apetraka fenao am-pelatananao indray Jesosy ny fiainanay manontolo manolotra mba omeo mpanofatrano iray indray izay Jesosy, mba omeo mpividy ny fiara manolotra vola 20 000 ariary ray stopy fa vokatry ny fony. Sotra Jesosy ny amin'ny fitahinao procession tamin'ny fetiny reny 50 000 francs. Rakitra 93 500 francs ho an'ny fifoazana 19 800 ariary. Apafolokarena misaotra Jesosy iny ny sombony vola azonay 10 000 ariary omena anaovana ny asan'Andriamanitra. Sotra betsaka anao indrindra izahay Jesosy noho ny fanambinanao sy ny fitahinao anay ary ny nanomezanao anay fahasalamana. Apetraka eo am-pelatananao foana ny fiainanay manolotra vola 1 500 000 francs ka ny 1 million ho an'ny seza, 200 000 ho an'ny pastera, 300 000 ho an'ny dada. Jesosy io aty indray ny raky mpisaorana tolotra nao noho ny fahasoavana sy ny fitahinao nomenao ny ankohonako vola 20 000 ariary ho an'ny W. Jesosy misaotranao amin'ny fetiny reny izay dia indro manolotra ho anao ao ampahendrena tafio ny herinao Jesosy vola 4,000 ariary. Salamo 103 misaorany Jehovah ary fanahy koa misaotra betsaka Jesosy malala fahasalama tsara izahay afaka miona aminao eto amin'ny tempolonao masina
manolotra vola kely mba raiso jesosy na dia tsy mendrika aza 50 000 ariary ka ny 20 000 ariary w premier étage 30 000 ariary tranony dada menakavy mba mangataka zanaka avy aminao zahay jesosy. mirabanao jesosy izay mpanomponao velonay natrapa-mijenà noho ny fitiavanao tianao izay jesosy. jesosy marary piti ity ny mahantra mahita izay aleny fiainana sy mba ho salama sy mba mahita fivelomana entina nimponanao hikarakarana ny ankohonana ity ny ampafolony karama sasalamba nandritra ny 2 volana 7 ariary tsy soratra 2 ariary. Sotranao a jesosy fa nisotranonao tamin'ny aretina ny mpanomponao narary tokoa jesosy tamin'iny volana avril fa nampiasa ny ranao dia sitrana manolotra vola 500 ariary omena ny mahantra mangataka vavaka kambana avy mitabita ny miambo izy apafolokarena misoran'i Jehovah ary fanaiko ary zay rehetra atao anatiko misorany anarany masina vola 45 000 ariary anaovana w. Misaotra indrindra jesosy noho ny anniversairako androany 6 juin 1935 manolotra vola 5,000 ariary. Anefa nivadiko aminao jesosy noho ny fanambinana sy ny fahasoavana nomenao anay menakavy indro manolotra ny apafolo no anao vola 15 000 ariary anaovana ny finition ny trano dada menakavy mangataka vavaka mba handeha nitsena. jesosy eo misaotra fa nitantananao an-trano ny fiainanay koa indro manolotra ny apafolo karama avril mai 44 000 ariary 10 000 ariary ho an'ny trano dada 10 000 ariary radio 10 000 ariary w 10 000 ariary ho an'ny sapana fanantenana 4 000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana rakitra fibona 14 400 ariary ho an'ny procession fête de mer 1000 ariary rakitra fisaorana mangataka vavaka mba ho vita 12 000 ariary ho an'ny manitra. Ny fiainanay momba anay rehetra dia akinay aminao manolotra vola 100 000 francs ho an'ny fiangonana 100 000 francs ho an'ny procession fête de mer mitotaly 200 000 francs. Saotra andriamanitra lehibe mbola velona trapa-mijena voady masina procession an'ny tranony dada menaka vola 30 000 procession fête de mer w premier étage vola 30 000 rakitra tao anatin'ny confinement 20 000 ny totaly 80 000 ariary. jesosy nosotranonao ka afaka nivoaka miona aminao eto indray manolotra vola 50 000 ariary ho an'ny trano dada 28 500 ariary procession fête de mer 30 000 ariary ho an'ny radio 31 900 ariary rakitra confinement 34 200 ariary procession confinement mitotaly 174 600 ariary. jesosy atreo manokana ny fiainanay praitapo sy ny zanakay praitapo amiko manontolo manolotra vola 100 000 francs ka 50 000 francs anaovana ny w premier étage 50 000 francs ho an'ny trano dada ho an'ny dada 10 000 ariary fanatim-panonerana ny fahatezerana saotra jesosy. rakitra confinement 100 000 ariary fanatim-panonerana sy fakasitrana 41 500 ariary procession de mai 20 000 ariary fête de mer 30 mai 10 000 ariary fête de mer 2000 ariary. Saotra jesosy no fitiavanao rakitra confinement 30 000 ariary procession volana mai 10 000 ariary mitotaly 40 000 ariary procession fête de mer 5 000 ariary rakitra tramin'ny fibona 3 000 ariary tsy soratra 5 000 ariary apafolokarena 100 000 francs rakitra fête de mer 25 000 francs rakitra 25 000 francs atolotra manokana anaovana ny w rakitra fahasoavan'andriamanitra nato izao anay misaotra jesosy fa velonay natrapa-mijena procession fête de mer 5 000 ariary rakitra 4 000 ariary rakitra fandraisana 1 000 ariary. Tena misaotra jesosy misaotra noho ny fitahinao manolotra vola omeo fahasalamana foana taio ny fiainanay zanaka fahanala fanadinana 10 000 ariary trano dada 35 000 francs voninkazo 15 000 francs fanatim-panonerana 5 000 ariary mangataka vavaka ho an'ny asa fivelomana mba ho asa maharitra sy azo atao ary ho an'ny mpanala BPC seconde inando manolotra vola 10 000 ariary. Indro jesosy manolotra izao rakitra izao anolotra vola 12 400 ariary. Efa vita ve ny voaton'ny deuxième sy ny quatrième azafady?
zay ny voady zay voaray any reto José teto a 7 tao amin'ny première 9 tany amin'ny deuxième 7 tany amin'ny troisième 3 ary tany amin'ny quatrième 2 zay mitotaly 7 sy 9. Zany moa dia manamarina mandrakariva fa miasa mihaino vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerany masina zao Jesosy. Amen. Voninahitra eto an'Andriamanitra ireriany. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy zavatra roa no hijoroka eto androany fa voalohany aloha dia ilaza ny reto tatitra ara-bola voaray natolotra avy any am-birao ny fiangonana ireto. Ny procession fête des mères izay nateritsika tao an'ny birao tato amin'ny fiangonana dia nanomboka ny 31 mai ka hatramin'ny 4 juin dia nahatratra 707,709 alina sy 7 hetsy sy 1 tapitrisa ariary na 9,488,500 FMG. Reo zany dia ny procession izay nateritsika taty am-piangonana io no lazaina io. Ny fianaran'ny mpiandry sy ny mpiomana dia ny talata sy ny alakamisy ary ny asabotsy ho avy izao ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana izany. Misy koa ty rakitra fetin'ireny izay voaray avy any a Paris. Misaotra ny Jesosy ny amin'ny fitiavanao manotra vola 270,000 ariary ka ny 210,000 ariary ezaka tablio ary ny 60,000 ariary ho an'ny pasteur Marcelin izay nalefany tamin'ny 8 vola avany a Paris io. Ny faharoa dia voninahitra Andriamanitra ireriany no ionatsika indray ampifaliana ampitiavana eto momba amin'ny 50 taona na mpitandrina any dada Randrenatoandro. Ka noho izany dada menakavy ny komity ny fankalazana 50 taona dia faly mampatsiaro sy manasa tsika rehetra fa ny 20 ny volana Jona ho avy izao zany hoe amin'ny tapabolana androany no ivo ny fankalazana ny 50 taona na mpitandrina ny dada Randrenatoandro. Iteavatsika mavo be zany no voninahitra Andriamanitra. Ary anasana tsika rehetra voalohany indrindra dia ny fitrotronom-bavaka mba hatotosa somatsara an'izany fotoana lehibe tsy misy oatra azy zany eo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Manoloana n'izany ivo ny 50 taona izany betsaka ny zavatra nomaniny komity entina ankalazana an'izany fa noho ny rahantsika malala ny amehana ara-pahasalamana izay misy eto amin'ny firenetsika dia betsaka ny tsy azo natao ka ny zavatra andeha ho tanterahantsika dia ny fotoam-pivavahana lehibe ho atao amin'ny 20 ny volana Jona io izay iraisan'ny fiangonana FPVM rehetra manerana n'izao tontolo izao na ny eto Madagasikara any amin'ny faritra rehetra ny fitandremana rehetra fitandremana FPVM rehetra manerana Madagasikara ka hatrany ivelany any dia isy ny fotoam-pivavahana iray iraisan'ny rehetra zany hoe afaka manao fotoam-pivavahana alora miditra be ny fiangonana fa ny amin'ny 7 kosa no fotoam-pivavahana iraisan'ny FPVM rehetra manerana n'izao tontolo izao izay hiala eto amin'ny fohy be zany no ho tanterahana. Amin'ny fotoan'io no anaovantsika ny fotoam-pivavahana isorana an'Andriamanitra no izany 50 taona nitandreman'ny dada izany. Ao anatin'io fotoan'io no anatanterahana koa ny ezaka ho ataon'ny fiangonana rehetra satria tsika amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny famaraparanana ny finition ny tsangam-bato ny 50 taona dia ny trano etsenala mahitsy na ny sana izay hofitiniko amintsika rehefa avy eo manahoana ny fandehany aseny fa ao anatin'ny fotoana io izay manomboka amin'ny 7 iraisan'ny rehetra no anatanterahantsika ny procession ndrakitra izay atolotritsika ataovantsika engane hoezaka farany ho tanterahantsika ka mba havita manontolo ny finition ny trano eny anala mahitsy azy ao anatin'ny famaraparanantsika amin'izany. Ny zavatra afaka natao koa ao anatin'izao ivon'izao dia hivoaka amin'io ny DVD
izay misy ny tantara famotinana ny tantara izany 10 taona ny tandreman'ny dada izany. Ao anatin'io koa anatin'ny DVD misy io afaka vidianao manokana ny DVD misy paka koa nefany izay izy boky kely mirakitra tsara izany hoe dada tao anatin'ny 10 taona na mpitandrina anazy izany amin'ny fotoana amin'ny herinandro mba ho azo avaintsika mivalapatra kokoa fa noho ny androandro fandraisana dia ho fitinina ihany ny fanazavana. Ankoatran'izay manomboka rapitso hariva isaky ny amin'ny 3 ora ao amin'ny radio Fiotazatsoa andeha mivantana amin'ny FB andeha koa amin'ny YouTube dia isy ny fandaharana manokana mahakasika ny 10 taona na mpitandrina ny dada izay fandimbiasan'ny entité rehetra atao anatin'ny sahany FPVM ao ny fianakaviana koa hiditra ao anatin'izany fotoana izany ao koa ireo ray aman-dreny ireo mpitandrina na mpitandrina hafa avy any ivelany na mpitandrina vaton'ny sahany FPVM ifandimby ao mandra-pahatonga ny ivony ary naoriana ny ivony fankalazana ary dia mbola isy ny famotinana izay zavatra niseho momba n'izany 10 taona na mpitandrina any dada izany. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny famotinana fohy any asa izay ho alefa mivantana amin'ny alalan'ny AFB amin'ny alalan'ny tonga aty am-piangonana amin'io 20 volana jona io ho hitantsika eo indray zany ny fivoarana ngeda be misy eo amin'ny fanatanterahana ny tranony dada menakavy ery anala mahitsy na ny sana. Izay raha atao amin'ny ambangivangony ny zavatra izy amin'ny ivony fankalazana ny 10 taona na mpitandrina ny dada. Ny voalohany indrindra dia ny fitsotrotsika ambavaka mba ho totosa soma tsara ho azy amin'ny fotoana izany mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Fa raha ho fitinina fohifohy ny momba ny fandehany asa eny amin'ny tranony dada eny trano dada menakavy eny anala mahitsy dia efa mandeha ny fametahana ny grille de protection ny armature rehetra momba ny trano izay raha sitrapony tompo vita amin'ny herinandro izany. Efa mandeha koa ny fanaovana ny loko ny velany rehetra efa miloko efa manomboka miditra ny ao anatin'ny premier couche eo aloha fa ny deuxième couche mbola tsy mandeha efa mandeha izany. Ary ny fametahana ny alu ny varavarakely ny varavarambe dia efa manomboka koa zany efa ao anatin'ny fametahana nyzany tanteraka ny fanaovana ndreo rehetrarehetra ireo ireo société ireo orinasa izay nahazo ny marché momba ny fanaovana an'izany izany hoe raha mandalo entsika amin'izao dia efa mahita miova be ny trano eny anala mahitsy na nyzany. Efa vita koa ny terrassement anaovana ny parking ao ambany eo efa sarona daholo zany ny fosy rehetrarehetra efa vita ny canalisation rehetrarehetra momba fandehana ny rano efa vita daholo izany. Ary ankoatran'izay ny eo amin'ny resaka plomberie dia efa kely sisa satria mbola nisy zavatra nandrasina amitany ny asany ry zareo eo amin'ny resaka plomberie mifanaovana ny tuyau amin'ny côté anankiray sisa no ho apetaka dia ho vita soma tsara izany. Izany rehetrarehetra izany ny asa mandeha eny izay ampahafantarana antsika mpanetretena fa na dia tao ary amin'ny fioboana na dia tao ary ny aretina maro samihafa ny asa teny dia nandeha foana voninahitra Andriamanitra fa izy no nitantana izy no nanome. Ny asa rehetra izay mbola miandry antsika kosa dia mbola misy ny miandry antsika izay ohatrany hoe kely raha jerena nefa betsaka fa nefa vitantsika koa nefa dia be da be fa minotsika fa ilay Andriamanitra manakaream-pahasoavana izay efa nomba antsika nitantana antsika na mehatra amin'izay tsy ritra io inotsika tsy ho ritra mandrakizay mbola hiaraka amintsika eo amin'ny famitana eo amin'ny appareil sanitaire rehetrarehetra akoatra ny WC ihany mbola misy ao dia mbola mila vidina daholo ny appareil sanitaire rehetrarehetra amin'ny robinet kely ny any amin'ny douche ny resaka any amin'ny peignoir ny zavatra rehetrarehetra momba ny appareil sanitaire dia mbola tsisy mihitsy zany izay andeha anaovantsika ezaka amin'io ivony fankalazana io. Ankoatran'izay koa ny eo amin'ny resaka ny varavarana vao ny avant salle laza ny varavarana palissandre fa ny fandoavana ny
ambombola dia mbola ezaka ho ataontsika koa zany a ny ao amin'ny réseaux sociaux koa ny karoan'ny réseaux sociaux izay ihany mbola tsisy eo atao granita iny koa mbola ao anatin'ny ezaka ho ataontsika ny fanaovana autobloquant ny eo amin'ny parking ny fanaovantsika ny grille de protection amboniny tamboa ny fanaovantsika ny vavady rehetra manoloana miaraka amin'ny zavatra madinika maromaro izay ho avoaka amin'ny herinandro io eo am-panomanana izany ny komity amin'izao fotoana izao dia ho avoaka amintsika daholo ny lista ny zavatra rehetra mbola ilaina mandram-pavita amin'ny finition ny trano dada sy mama ary ny faniriana dia ny ametraka ny trano hipetrahan'ny dada ho confort izy miditra ao meublé misy ny rehetrarehetra zany koa zany dia mbola entina amintsika daholo ka ho anao izay manam-paniriana sahady na hanolotra amin'ny momba nyzany rehetra zany dia nangatahanay aminao raha mba mety alohan'ny hividiananao fa mahazo mividy ianao manana ny safidinao dia mba miantso ny komity aloha satria sendra lasa zavatra mifanindry na mba misy etaeta mba tiana apetraka momba n'izany toy izay tompokoa ny fandaminana sy ny famitianana fohifohy amomba ny ivo ny fankalazana ny fahadimapolo taona na ampitandrina andray aman-drenitsika ary farany isaky adiniko ialako tsiny mangataka amintsika solotena ny mpiara-mivavaka izay te hiditra mivantana ka mahalala na niara-ny aina tamin'ny dada nandritra izay fotoana ny hitandremana izay fa misy anjara fotoana anankiray ao anatin'ny radio isaky ny amin'ny 3 ariva ho an'ny mpiara-mivavaka izay niaraka tamin'ny dada mba tonga ao ianao hifampizara hifampahery zany dia voninahitra Andriamanitra irery ihany makasitraka tompoko. Sotra tompo be dehibe reo voadina lefa tia fa ity anankiray ty ihany aloha alohan'ny anaovana ny rakitra no zava-dehibe jero tsara ny teny zay nolazaiko taminareo teo fa ny tompo dia tena mila fitiavana ka rehefa tsy miteny fitiavana ianao hoe tiako ianao dia nikendainao fotsinao zay Jesosy ty anankiray ty za Jesosy za pastera na nonofy fa nitantanana tovavy kely indray ohatrany hoe ho an'ny mamasina iny niodina ny azakazaka zahay sady mbola mitantana foana izy vavy kely io za mino fa lehilahy ty manoratra ty sa vehivavy nitantana foana izy dia avy eo nanjary nisy lehilahy tanora tampoka nifanitsy tampoka dia nisy telefônina teny an-tanako sady ohatrany hoe Tour Eiffel dia nalainy teny an-tanako ilay izy dia hoy izy tamiko hoe tiava ianao tanoa zay toy izany vavy kely za mino fa lehilahy manoratra an'ity dia vavy kely nilay nitantana anao na raha lehilahy indray ianao nao raha vehivavy indray ianao dia andefasany lahy kely indray tantana anao dia hoy izy hoe tiava ianao dia jereo ny famalinao diso dia hoy hoe aiza koa no misy hoe vao nandalo dia raikitra jereo zany Jesosy mihitsy mitady fitiavana ny hoe tiava ianao fa raha tia ianao meko anao zay rehetra rin'ny fonao ianao tsy mamaly fa miavonavona io rehetako hoe nikendainao fotsiny izy hoe azoko hitako fa tsy tia azy akory ianao dia hoy izy tamiko hoe izay safidinao ihany tanao fa nalahelo izy zay kendainareo fotsiny nefa namasina fa tsy manaraka azy ianareo izay safidinao ihany satria somary nijery azy aho mariko fa tahorenan'ilay tovolahy no nisy an'io vehivavy io fa ilay tovolahy kely kosa dia mbola nitantana ny tanako foana tanao zany Jesosy eny aminao eny dia tsy rara inonao mihitsy ny tompoko za mihitsy ny tena tezitra voalohany indrindra aminao tsy rara inareo mihitsy Jesosy miteny aminao hoe tiava ianao manaiky venao tantanako tia ny vola tia ny asa tia ny fahasalamana tsy rarahinao zany lasy zay avy eo nandao ilay tovolahy sy ilay tovovavy tanao zany
voy ianao anenenanao amin'ny fenanareo rehetrarehetrarehetra zany tsy mandrarahan'Andriamanitra zany lasa izy sarotra aminao mihitsy no hoe miverena Jesosy andeha mandoaliky njato mipolo kely fa tsy miverina aminao mihitsy izy satria nalahelo ny avonavonanao lasa hozy zay vana tsy ary faly be ohatra ny nanana fiadanam-po tsy haiko lazaina intsony tanao nasehoan'Andriamanitra hoe zany zao a le mitady fitiavana anao feny fiadanana ianao fa veriny zavatra rehetra nylainao ianao zafady batra nitezitra kely fa zafady fa rehefa misavoka aho a dia tezitra koa Jesosy zay fa malahelo izy filazana vetivety ny brony mpihevidrara rehetra amin'ny fiangonana dia ivory amin'ny talata izao amin'ny 4 ora sasany talata izao amin'ny 4 sasany brony mpihevidrara rehetra tsangantsika nolotra nyrakitra dia aoriana nyrakitra sika manao ny hira hoe fa 900 ary mpanjaka lehibe ny witikionao a ny tanany mahery no amonjenanao mamiko indrindra ianao Jesosy peno vava atolorony fonao fanatitra velona ho an'Andriamanitra akavia Jesosy vindrayaka fa iana tsy miova mamarina tompo inova ambiny soa rehetra zay natanao a traminy keletretra ambony Jesosy io misaotra tsy manana tsy manana fampiane fahasoavana amin'ny sorehetra zay nataonao a traminy keletretra jambony Jesosy io misaotra Alleluia 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 ambun Alleluia Amen. Teka mahafantotsy zay Jesosy ny vitanay isoranay aminao ny famonjenao anay tsirainay avy famindram-ponao ary famelan-keloka ny rovanao anay tamin'ny retombe Jesosy eo zao ny vitany fonay vitany tananay kely angambo zany na be zany a Jesosy vokatry ny fonay ho anao raiso zany mba ialany zao valana retiny zao a eo amin'ny malagasy tanyrazanay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery Alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika voninahitra tany rehetra amin'ny vavakisika Jesosy alohan'ny sarana hita Jesosy dia tonga eto reto olona ireto a dia eo aminao fantatro fa malahelo mihitsy ianao Jesosy a miaino ny teninao foana zay fa sarotra aminay manatanteraka zany androany Jesosy mifona aminao ho an'izay rehetra nitongavanao tsy mba nanome fitiavana anao fa miverena Jesosy raha mba mety ianao aza tezitra ianao fa olombelona izay saika tsy hoe saika nanota fa tena mpanota dia mba mindrafo aminay
verenandray nisatokantrano isam-baravarana fa tena manenina mihitsy zay a tsy nanaraka ny teninao fa alohan'ny isaranay Jesosy mangataka aminao a mba hivavaka aminao mangingina zao vahoaka marobe tonga mivavaka aminao zao Jesosy Jesosy tonga avezaky ny dablo tsirairay a hatrany amin'ny 4e étage ianao sotra Jesosy mpanomponao tianao io araka ny teninao izany tianao fony na dia tsy fantatrao ary zany dia mba aseho azy ny fitiavanao Jesosy tanterao Jesosy ny teninao inona ny tianao ataoko aminao eno ny fivavahanay Jesosy sotra Jesosy na dia teny tsotra ihany ara Jesosy mamindraha fo amiko fa tsy fantatro ane Jesosy mamelany eloko fa tsy fantatro izay tokony ho ataoko na dia zany fotsiny ara Jesosy dia mba raisy ny fivavahanay fa ianao rery ihany mahay miresaka amin'Andriamanitra ray ary tsy mahay mivavaka izay Jesosy dia tanterao aminay ny teninao fa iny manao hoe hivavaka ho anao a mba tsy ho levona ny finoanao misaotra Jesosy teny anaran'i Jesosy sokonay malala mpiara-mivavaka aminay eto nangatana izany vavaka izany rainay izay ny an-danitra ho amasinanay ny anaranao ho tonga anay ny fanitsakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka anay ny an-danitra meonay ny niana sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary izay mitondra ny amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisonjodrano ho Jehovah tompony maro aminao aza matavatra aza merikerika foana zaho no Andriamanitra ao zaho milaza aminao fa za rehefa tia dia tianao tena tianao hatramin'ny farany miandry anao aho Jesosy miandry anao aho ombanao aho amin'izay rehetra alehanao misaotra tompo anao ny deranao ny ajanao ny voninahitra mandrakizay amen hira fa 700 mpanjaka lehibe no itikianao mpanjaka lehibe no itokiana ny tanany mahery no amonjena tsy misy mala zay tiany yatao ando sitra mitakotra ny misaotra Jesosy ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana raha isana zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehovah tompony maro endrika voninahitra tany rehetra amen dia samy mahereza tompoko ny mpandray fanasan'ny tompo sisa no mijanona
Penatiku ya la la
Tiako anao Jesosy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, miarabanao nahatratra izao fandraisana amin'ny volana fahenina amin'ity taona 2024 ity. Narovan'ny tompo isika na dia teo ary ny areto mandringana tety amin'izao tontolo izao, mbola notahiny afaka amin'ray latabatra aminy na isika izay tonga eto amin'ny trano fiangonana na ny any tokantrano rehetra any hatrany ampitan-dranomasina any. Ny tompo dia niteny mandrakariva ry havana, ny nofoko ny tena fihinana hoy Jesosy ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny tompo no manana fiainana mandrakizay. Fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Kanefa hoy Jesosy, mba tsarovy aho na oviana no mihinana sy misotro ianareo. Andeha atsiaro ny tompo isika ry havana, indrindra fa izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy aho sy hamonjy anao. Eo mpitsanganana no anatanterantsika ny laharakira fa 700 na foy ny aiko aho anavotako anao ka nalatsako ny rako ny soloako anao. Ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ihany no ataontsika eo mpitsanganana. Na funia tuau na futaku anau ka na lataku niraku di suluaku anau. Lapandraiko ao ambony, lapandraiko ao ambony, voninahitehibe no nilaozako hamonjy sy fatuzana za fofitaki satana si nusuindu zabe sizaya fubina ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra raisanaka ry fanahy masino. Andriamanitra tika tsy mahafoy anay zanak'olombelona ianao, fa na dia mania siary izaho ety amin'izao tontolo izao, tsy manatsoaka ny tanam-pitiavanao ianao Andriamanitra. Ka miteny aminay mandrakariva hoe, Andriamanitra ny afa-tsy olombelona ka noho ny amin'ny anarako noniko mifahateserako aminareo. Dia notahinao zahay Jesosy nahatratra ity alahady fandraisana
amin'ny volana fahenina ity. Fa na dia tao ary ny zavatra mifamafao tamin'ny fiainanay ry Tompo, tsy namelanay ho rery ianao, fa nanasitrana iza rehetra narary ianao, nanoana iza rehetra saika lavo ianao, ary namehery sy tanjaka ka nitondranay tonga eto amin'izao kianja masina izao. Velatra eto anoloanay reto famantaranay reto Jesosy io. Mofo mivolavolain'ny tanan'olombelona ihany nandrahoana tany amin'ny fatana fandrahoana tady, kanefa masino mba mitena ny tenanao, lay tenanao manana ny hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany, eny hatrany ambanin'ny tany aza. Amasino ihany koa ireto kapoka ireto ry Tompo, fa novidiana tany amin'ny mpivarotra ihany zao sy ireo zao, nafangaro tamin'ny rano, kanefa amasino mba ny tena ranao, izay manadio ny loton'ny nofo rehetra, ary manaisitra ny fahotanay rehetra ety amin'izao tontolo izao. Dia amasino ny mofo Jesosy ho tenanao, ary amasino ny kapoka mba ho rahanao izay ao anatiny. Ary reto diakona mpiara-miasa aminao, handray anao voalohan'ireo Jesosy io. Amasino hatrany atampon-doka hatrany am-paladimba tsy ho hitan'ny olona fahalemena maha olombelona azy, fa ny voninahitra ao no hitany, ahatonga azy azo hery raha vao mandray anao, ary mitondra anao eny amin'ny olona tsirairay avy eny. Ary izay mpandray mifanasan'ny Tompo tonga eto ry Tompo, olombelona tsy tanteraka izahay Jesosy. Raha mbola miratra amin'ny masoandro ka mandrapahatonga amin'ny filetehany, tanteraka ifoana amin'ny teninay, tsy misy olo marina ambanin'ny lanitra izay manao ny tsara ka tsy manota. Kanefa amasino mendrika izao fanasana masina izao, na izay eto izany na niany atokantrano tsirairay avy ihany ry Tompo, amasino izahay mba tsy ho tanteraka aminay ny teninao hoe na iza no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka amin'ny fanahy tsy mendrika, mihinana sy misotro fanamelolohana izy. Amasino izahay Jesosy io, tsy hanameloka anay ny fihinananay ny tenanao sy fisotronay ny ranao. Dia amin'ny anaranao ilay zoky malalanay, ilay tsy miova fa mbola tianay mandrakariva, nanaovana izany vavaka izany, sotra indrindra zoky malalo, sotra mpamonjy eo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo ry havana tamin'iny alina iny izay nanamadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy hoe ity ny tenako izay zaraina ho anareo, zao natao fahatserovana, na oviana no mihinana ianareo. Ary tahaka izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana ny Tompo dia hoy izy, ty kapoaka ty ny fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsako ho anareo famelana ny elokareo, izao natao fahatserovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny Tompo no mihinana itony mofo itony, ary misotro amin'itony kapoaka itony, dia manambara amin'ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Amen. Hoy ny Tompo, indro efa voavoatra ny zavatra rehetra, ko asaony olona ho amin'ny fanasana. Eo am-pizarana ireto famantarana ireto eny amintsika eny ry havana, nondeha hanaovantsika ny laharan-kira 420 ao amin'ny firana protestanta, nanao fanavitra ny olo mahantra fahiny, fa mahantritsika rehefa nanatona ny Jesosy nefa no raisy maimay foana. Nanatunana panaputao ni ulu patafai ini irupini be lisetunifu na
karavoneo nonaore indray mandeha ry havana napidina rano tamin'ny koveta Jesosy misikina ny lambany nasainy nanatona tsirairay eo amin'ny apôstôly sasan'ny tongony rehefa tonga tamin'ny anjaran'ny apôstôly Petera dia hoy Petera taminy ianao va anao nasan'ny tongotro sanatria tompoko hoy Jesosy matsy amin'ny Petera hoe raha tsy manaiky ho sasako ianao tsy manana anjara amiko taitra Petera dia niteny manao hoe aizany tongotro ihany ary Jesosy ny sasana fa sasaoko ny lohako ary mety tao an-tsain'ny Petera mihitsy ary ngambany hoe maninona moa Jesosy raha mpandronao mihitsy ary ambady eo dia hoe ny tompo hoe izay efa nodiovina dia tsy mila sasana intsony fa ianareo efa madio noho ny amin'ny teniko izay nilazaiko taminareo fa ny tongotrareo maloto satria nandeha teny tontolo eny ankehitriny ianao raha manatona amin'ny tompo be indra fo izy ary te hamonjy ianao na dia biesy sisy reraka po azy tsika raisiny Jesosy mandrakariva ry havana ny andininy faharoa amin'izany hery izany no ataontsika manatonana rebeindafo ny olo matany fa besia sisy reraka-po ka raisinao ankehitr'io ny maty omeo aina vaovao ny sasatra ampiadana ny masona ijamba mba hazavao ny rofo ny fona isitrano any amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo any tany amin'ny lapan'ny voninahitra Andriamanitra na mitany tao an-danitra taona na hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza noho ny voany dia hoy ny feo avy ao amin'ny lapan'Andriamanitra tao ry havana amin'ny teny manao hoe ireo ny avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany tamin'ny ranony zanak'ondry ny ranon Jesosy ry havana mahadio anao io ary mahafaka ny fahotantsika sy ny helokontsika rehetra ka rehefa hatrizay anatona anazy tsika tsy mba ho faharofo itsony fa isy ny alahady vaovao ka ho sitrana tsara ny fondy ny andininy fahatelo ry havana karatiza ny tsy ho faharofintsontsy fa isy ny alahady vaovao ka sitrana tsara ny fondy izay tany soa misy anao no isy ny olonao koa hahita ny voninahitrao ry zoky malala tsy toa
Jesosy Kristy tompo riavana dia atsika mandrakariva araka amin'ny voalasa androany ary marina amin'ny voalaza ny soratra masina hoe Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro mba hamonjy atsika. Tsy misy tokoa nanana fitiavana lehibe mihoatra noho izay nataon'i Jesosy tompo dia nahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany. Lehibe loatra izany famonjen'ny tompo atsika tsirairay avy izany. Andehantsika hanao ny hira 520 ao amin'ny bokera fiderana na ny faha 770 any amin'ny bokera fifoazana any ranonaina izay tena mateza. Ranonaina izay tena mateza ao an-tamponika Kalvary, sarodalana sady mideza nefa kosa tsy navitrana. Ranonaina tsara loatra ora azony maniry azy re tsy mba eto fa ny akotra zay tafiditra tetretrika tokoa loharano tsy mety oritra fa maritra mandrakiza manadio ny lotoretra nefa kosa tsy navitrana. Ranonaina tsara loatra ora azony maniry azy re tsy mba eto fa ny akotra zay tafiditra tetretrika tokoa ny fitiavany Jesosy tompo no manoray eo afakiza mafiseto atakandro tapahoany. Ranonaina tsara loatra ora azony maniry azy re tsy mba eto fa ny akotra zay tafiditra tetretrika tokoa. Aoka fantatrareo zao ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka amin'ny volafotsy na amin'ny volamena. No nentina nanadiovana nareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana. Fa ny rasoan'i Jesosy Kristy tompo toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema sy tsy misy pentipentina. Ary jereo ny azo fijaliana moa ny apôstôly Paoly fa teo ny nanavotana anay. Teo ihany koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy ianareo. Ary teo ilay Jesosy Kristy zoko malala atsika, lay tsy mitsahatra mivavaka ho atsika mandraka ankehitriny, mbola mandohalika eo ankavanan'Andriamanitra ray ihany na dia mpanota aritsika. Teo amin'io azo fijaliana io izy ry havana no nanao ilay vavaka mezinezina manao hoe
mamelany elony ra eo fa tsy fantan'izay ataony manatonao ka miondrika hanoroka ny tongo masinao izaho izay olona tsy miendrika Jesosy eo havaozo ho anao hitsangana isika ry havana manatonao ka miondrika manurukani tunggu masina Esau ulu nasi mendrika kamba fausitu wana ity ny tenako ny tompo zazaraina ho anareo izao natao fahatserovana na oviana no mihinana ianareo fa tsy miova hatramin'ny taloha tsy miova ankehitriny ary tsy miova ratr'izay misaora azy ao am-ponareo Sotranao zahay Jesosy io no ny amin'ny tenanao izay nafonao vakivakina no ny aminay ho lefondefina no ny aminay ho satroana tsilo no ny aminay olombelona no nanaovanao izany ary ianao Jesosy ilay tianay talohan'ny tiavanay ianao ary tsy miova ny fitiavanao Andriamanitra fa ianao no miteny aminay mandrakariva hoe raha mba mety mantsy ianareo tahaka ny fambomba ny reneko ny zanany ao ambany elany tahaka izany ny fambombako anareo ao amin'ny tenanay ankehitriny ny tenanao Jesosy Kristy Tompo amery anay izany amin'ny tanjaka anay izany amin'ny fahasalamana anay izany ho Jesosy kely mandehandeha daholo izahay rehetra izao hijoro vavolombelonao amin'ny tontolo eny ary tsy menatra no ny amin'ny hazo fijalianao satria ianao no niteny taminay hoe satria velona dia ho velona koa ianareo misaotra indrindra soko malalo misaotra Tompo amen sotroinareo rehetra ity hoy Tompo fa ity no rako dia mifanekena vaovao amin'ny rako izay alatsako amin'ny maro famelana ny elokareo izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo misaora azy ao am-ponareo Jesosy io tanteraka tokoa miteninao tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao dia ny mahafony ainy hamonjy ny sakaizany izahay ny sakaizanao Jesosy mikorina ao anatin'ny ranao ankehitriny amela elokanay izany hanadio ny fahotanay izany araka ny teninao hoe misasay anareo diovy ny tenanareo mitsara faiza manao ratsy izany ranao izany Jesosy anasitrana ny aretina raha misy marary izany ranao izany amin'ny hery sy tanjaka raha misy no osaosa tonga eto fa ny ranao dia mahery Jesosy avy any Nazareta misaotra indrindra zoko malalo noho izany fitiavanao izany fa izahay efa nataonao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ataoko hoe sakaiza fa izay rehetra reko tamin'ny raiko nambarako taminareo izany misaotra Tompo Jesosy sakaizana Jesosy hoana sati simafu Jesosy hoana rani uluna
mety mandahoana Jesu no tsy manda Jesu hoana dia ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana ny sampanakatezoana tanteraka anjara hira anankiray lay mitondra ny lohateny hoe sakaiza tena mamiko dia ho tatazana ny rakitra ary ho angonina ny kapoaka. Nefa denila sana
anterire fa tena sitrapo no nilanjanako ny zikako tia ho lehibe sy manan-keryana nefa de nila sana nilapana tsy anterire fa tena sitrapo no nilanjanako ny zikako tiako mamiko anao Jehovah tambatra tetrika pamanana anao andriko tokiko ianao no miandria zaho ty satria anao dia talo ty satria anao dia talo sauti satria anao dia talo efa vita veny any amin'ny 4e étage tompoko fa mbola tsy mirehatra ny jiro ty ambany zay misaotra ny tompo isika riavana no izay firaisana latabatra amin'ny tompo teto amin'ity toerana ity zay zao no afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho atsika rehetra na ny teto am-piangonana zany na ny any atokantrano any zao mivoasoratra ao amin'ny Romanina 9:40 Romanina 9:40 ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa amen aizadino fa zanak'Andriamanitra ianao ary raha zanak'Andriamanitra ianao manana fahefana andova ny fiainana mandrakizay ianao ilay nafanantena amin'i Jesosy Kristy tompo atsika amarina izao fotoana izao isika eo am-pitsanganana nanaovantsika ny laharan-kira fahenina amby 20 amin'ny firana fanampiny ny andininy voalohany miloha mivavaka sy ny tsodrano tsy misy reharehako afa-tsy ianao Jesosy ataontsika eo am-pitsanganana izany andininy voalohany izany tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy io anao ny hery anao ny asa sy voninahitra efasana sy ny fiainatsika eno efaresina isa tontolo isa tena hita efa nitsangany anao o sambatra Jesosy anananaza tompony hery sambatra Jesosy yakiny watatana ampiany fitiavana ampiany finokana raketikawa utalandava mareareakana voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any alleluia masina 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 Jehovah tompony maro eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra amen vavaka isika riavana misaotra anao Jesosy io tamin'ny firaisana latabatra taminao androany fa teto ianao tsy nanadino anay fa niaraka taminay na ny teto am-piangonana zany na ny tany atokantrano tany
eniky mifahasoavana sy mifamindram-ponao izahay Jesosy. Andeha hiatrika herinandro vaovao indray ary mifanomponao tsirairay avy. Mangataka anao Jesosy eo hiara-dalana aminay ianao. Araka amin'ny teninao izao tsy andao anareo mihitsy na hafoy anareo akory. Ianao hitany fiainany any amin'izay alehany andra. Ianao hanambona ny fivelomany. Ianao omba azy mandrakariva ary Tompo mba ho fatany fa tsy manadinona mahafoy azy lay Andriamanitra mpamonjy sy tompony indrindra. Dia jereo amin'izay manahirana azy ny tsirairay Jesosy. Ambino amin'izay isasarana izy. Omeo vola makarena fa avy aminao izany. Mba tsy hanompo ampisetony eto amin'ity toerana ity fa hanompo ampifaliana mandrakariva. Ary dia ho tanterahanao amin'ny teninao Jesosy hoe ataoko hita amin'ny olona mahasamihafa amin'ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Misaotra zoky malalo, misaotra indrindra Tompo fa lehibe ny fitiavanao anay ary mbola hiaraka aminao zahay amin'ny andro rehetra ahavelomanay. Tanteraka aminareo any Antsotra amin'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe hitahanareo ane Jehova ka hiaro anareo. Ampamiraperitra ny tavany aminareo ane Jehova ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo ane Jehova hanome anareo fahasambarana sy ny fiadanana. Aiza matahotra hoy ny Tompo fa malala eo masoko ianao Jesosy. Be voninahitra ianao. Sady tiako ianao hoy ny Tompo. Fa minoana ianarako hoy Jesosy Kristy dia ho hitanao amin'ny voninahitra Andriamanitra miseho amin'ny fiainanao. Dia ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahay reza ry havana ombantsika rehetra Andriamanitra. Petraka vetivetsika amin'ny andro fandaminana ataon'ny diakona fivoahana amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Dia mangataka atsika rehetrarehetra zany samy mipetraka daholo fa ny diakona no mandrindra ny fivoahana eto amin'ny fiangonana. Ny ato amin'ny rez-de-chaussée premier étage dia avy aty amin'ny varavarana avaratra daholo ianareo no mivoaka ary engaviana tanandroa antsika tompoko mba tsy hivoaka makany vavady fa any amin'ny tranonjiro daholo ny lalantsika ny premier étage sy ny rez-de-chaussée. Ary amin'ny tranonjiro ianareo mandeha mody rehefa tafavoaka ao ivelany eo fa tsy makany amin'ny vavady lehibe fa be dia be olona milahatra ka manjary miteraka embouteillage be tsika raha ohatra ka makany. Dia ny 2, 3, 4 zany no midina amin'ny tohatra faharoa sy ny voalohany. Misaotra tompoko dia aminao fa mba hanaraka an'izay fandaminan'izay tsika mba tsy sy ny filaminana, mba tsy sy ny korotana. Dia milamina tsara fa tsy misy mahamaika atsika ny amin'ny fivoahana. Misaotra tompoko. Manana yaya mzava chata, wali ni fu